fanaovana fitenenana anay za tolotena ny zokiolona tsaratsara ny zavatra mboangatanay a dia voalohany indrindra dia eo amin'le fre rehefa le sendra mba miakatra izay na ohatr'izany dia faharoa manarakarak'izay a eo amin'ny resaka fahasalamana ny eo amin'ny dokotera matetika izay rehefa marary dia milahatra eo indraindray fa ilotorana mahitsy amin'ny filaharana dia mba nirinay koa mba hoe mba raha atao mba maimaimpoana dia fanafody menanay dia manaraka izany a eo amin'ny filaharana rehefa le mividy vary ohatra tena tsy zakanay le vidim-bary satria zay a efa tsy afaka amin'ny karama tsony raha misy zanakay mba afaka manampy dia azo lazaina mihitsy moa fa fiainana sarotra ny kizy ary sahirana dia zarara misy nefa izay oloko makana tsy afaka hoe amin'ny karama tsony dia eo amin'ile sakafonay na dia mba kely fotsiny ary mba azo ampiana zay angamba fa mbola misy teniny namako dia misaotra tompoko na mefiteny